itorany anjara-birikinay zahay atao amin'ny fikambanana fity mandritry ny andro maromaro dia izara hani-masaka ho an'ireto fanakaviana sahirana sy mijaly ireto izahay. Ny fandraisanay anjara amin'izany dia varosoloko miampy koba aina ho an'ireo zaza madinika. Sikisao maneu zai tena matinyao naku amaricha mitikin zazirai ilazanao hiai nunawas tiara intambini ratu kisikisao Chini pipa kahala uvunjuna girai wirai moja kizai wali fenu fajiste dami fanume dana rauma kazania seminfa Chini pipa kala junairai wirai moja kisai kami panume wabi saya kisai moja kisai wate panasai Fifaliana ny tenenako farany
jerena bloka fa jerena bloka fi tena sampahitana na vita am'ski sotra tompo manonona n'le anaran'le olona rehetra aloha zay satria efa misy lisitra zany a efa vita hoe isy atokantrano zany hoe firy le olona dia mizara le jeton zay ahafahana mizara le sakafo ary anatiny rehefa vao le fidinana ifotony ohatr'izao zany tena hitanao mihitsy hoe mba manakaikaiky kokoa an'le mpiarabelona ianao hoe dia le mba fahafalianao hoe mba nisy zavatra vitanao zany ho an'ny mpiarabelona aminao mba rehefa hitanao misy tsika eny aminy amin'ny zavatra vitanao dia reny zavatra ohatr'ireny tena zava-dehibe dia re zavatra ohatr'ireny mahafaly anao dia izay angambany rehefa ohatra hoe latsaka kantenena soa firenena dia tsy afaka mijery fotsiny zany hoe miteraka fahafampoa zavatra ohatran'izao zany a ho an'ny olo-pirenena rehetrarehetra na dia indray mandeha amin'ny fiainana raha tokony mba milatsaka ny sitrapo mba manampy ny mpiretandrazana aminazy fa miteraka fahafampoa miteraka afaliana lehibe le izy. L'association FITI a été présente, l'association FITI reste présente, elle est là aujourd'hui. Face à la situation actuelle, on ne pouvait pas juste regarder, se croiser les bras. Donc l'association FITI, avec la situation précaire qu'il y a, avec la famine qu'il y a, apporte du mieux qu'elle peut sa contribution pour aider nos compatriotes. Et puis l'association le fait et va continuer à le faire pour soulager ces personnes et aussi pour leur apporter du baume au cœur. En fait, c'est une question de solidarité vraiment pour le pays qui est vraiment en plein désastre, si l'on puisse dire. Donc, on est vraiment venu aider les gens qui ont vraiment mal. Ce qui m'a poussé à joindre l'équipe de l'association FITI aujourd'hui, écoutez, tout simplement, on ne peut pas rester indifférent à la détresse de nos compatriotes. Nous avons été privilégiés de n'avoir pas subi cette inondation. Et aujourd'hui, c'est un jour comme un autre, une opportunité de pouvoir donner et de partager. Je suis donc venue ici pour les encourager et puis pour leur redonner un peu le sourire. Ho an'ny trabona misa 120 ireto avy no natolotra vary 2 tonna sy 700 kilao akoho 500 isa hena 220 sy 700 kilao legioma 1 tonna sy 500 kilao tsaramaso 520 sy 900 kilao koba hena 30 kilao sy 700